Afaka noho ny lalany amin'izay ireo fiara lehibe mpitantitra entana nihitsoka tao Moramanga niverina amin'ny laony ny fifamoivoizana any amin'ny lalam-pirenena faharoa taorian'ny vavitanin'ny asa fametrahana ilay tetezana Baile eo amin'ny fidirana ao Moramanga androany alarobia. Azaka hatramin'ny 420 taona moa ity tetezana vaovao izay mirefy 520 metatra ity. Toamasina no avokafoky Madagasikara ka manana lehibe araka izany ity lalam-pirenena ity ho an'ny fampandrosoana ny toe-karenan'i Madagasikara ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ilay tetezam-by tany an-toerana izy androany. No mafisiny ihany koa fa tsy maintsy novitaina faran'izay aingana ity foto-dravitra asa ity fa raha tsy izany dia hiteraka fahatiantoka be ho an'ny toe-karenan'ny pirenena. Nalefa vonjy-maika eny amin'ny fonjana Tamora ireo rolavo roa tamin'ny fanondrana ntsokosoko volamena tany Comore ny farany taona 2024 lasa teo. Raharaha miisa roa no nitondrana azy ireo teny anivon'ny Sampandrara misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny paka ny talata teo. Voalohany amin'izany ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko milanja 7.7 fangijimy kilao tany Afrika Atsimo ny volana Desambra 2024 izay nampidirana azy ireo vonjy-maika eny amin'ny fonjana Tanimora. Mbola mitoy kosa ny fanadidina momba ilay raharaha mahakasika ny volamena milanja 7.7 kilao tratra tatsy Comore ny farany taona 2024. Anisan'ny hampangana azy ireo ny firaisana azy kombakomba tamin'ny fanondranana antsokosoko volamena, ny fampiasana antota tarata sandoka, ny fanararota-pahefana sy ny fanaovana kolikoly ary koa ny firaisana azy kombakomba tamin'ny tsy fampidiana vola vahiny tanindrazana. Mbola mitoy hatrany kosa ny fanadidina ho an'ny raharaha tany Comore. Ny faritra Analamanga no anisan'ny nitondra takaitra be indrindra taorian'ny Rotsakorana be tao anatin'ny 10 andro nisesy. Ankoatra ireo 12 namoy eny taorian'ny Orankija ny aliny alatsinainy 17 janoary foa talata 18 janoary dia ny ampy-roapolo ireo namoy eny teto Analamanga taorian'ilay andro ratsy ny farany herinandro lasa teo. Amin'ireo olona 5.3 namoy eny araka ny taritra nataon'ny Birao Nasionaly misahana ny loza sy ny tadimy nomondoza na ny BNGRC androany larobia dia avy eto Analamanga avokoa ny 3.3. Avy any Moramanga ny 7. Iray voalazan'ny BNGRC fa namoy eny tany Matsitra ambony raha toa ka telo kosa no voalaza ao amin'ny taritry ny filakevitra minisitra ny zoma lasa teo. Efa mahatratra 270 sy ray hetsy ireo traboana manerana Madagasikara araka ny tatitra ny voaka androany alarobia atoandro ka ny 777 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa. 429 amin'izy ireo kosa no efa nafindra toerana ka noraisina ny tanana. Toerana fandraisana traboana miisa 7.3 no efa nakatona teto Analamanga fa 300 hafa kosa no mbola afaka mandray traboana ho hiatran'ny tatitry ny BNGRC.